Vao mandidina ny fambolena kosa dia notkana tampomba ofisialy omaly ilay ivitoerana fandraharana ifaneraseran'ny vondron'ny mpamokatra ao Ambomiadanao district Anandramasina. Tafiditra ao anatin'ilay tetikasa antsoina hoe Prospere izy ity. Inonona fa dia azo tombotsoa ao anatin'izy ity ny manana andraikitra eo anivon'izay tontolo ny fambolena izay any an-toerana. Fitiny Lova Ramanantsoa makasika an'izay. Nahatratra 10 tapitrisa ariary ny totalim-bidiny fanamboarana ny fotodrafitrasany ivitoerana fandraharana ifaneraseran'ny vondron'ny mpamokatra ao Ambohimiadana district Andramasina. Notokana tampomba ofisialy omaly tokoa izany fotodrafitrasa izany. Fa matsimbola avy amin'ny tetikasa Prosperer no nahatotosa izao fotodrafitrasa izao. Ivitoerana entana ampifanatona ny tantsaha mpamokatra na mivondrona ireo na mandeha tsirairay dia atao zay eonandry zareo amin'ny mpandraharahara toe-karena tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny ministera fambolena zany amin'ny alalan'ny orinasa Prospere no manentana sy manainga an'ireo andian'olona na antokon'olona roa samihafa ireo ifanatona. Ny tanjona dia tokana ihany hoe ampiroborobo ny fampandrosoana eny ambanivohitra mba ahafahana mampitombo ny vokatra ara-pambolena amin'ny lafiny rehetra. Ary tsy ny fambolena ihany fa ny fiompiana sy ny jono dia ao anatin'izany ihany koa rehefa ao anatin'ny fampiroboroboana ny eny ambanivohitra. Tanjona amin'ny fisian'ity fotodrafitrasa kapahagity no ialana amin'ireo mpanelanelana. Raha toa ka 700 ariary sy isaky ny kilao tokoa no andraisan'ireo mpanangobokatra ny ovy ao Ambomiadana ohatra dia avy roeny izany hoe 900 ariary no ivarotan'izy ireo ny vokatra eto an-drenivohitra. 10 ariary isaky ny kilao anefa ny sarandalana alohan'izy ireo ka ny 700 ariary isaky ny kilao ny tombom-barotra raisin'ireo mpanelanelana.